mahery Jesosy. Faly mahitatsika tsirairay avy a. Ro volana sy tapany mahery kely aza iny tsy teto a. Dia misaotra an'Andriamanitra fa mifaly mahitanareo tsirairay avy. Amen. Mbola salama soa tratran'izao taona vaovao zao. Ity taona ity moa dia taonan'ny fahatakarana. Araka ny teniny eo amin'ny Jeremia hoe toko telopolo andiny fahatelo hoe antsoy aho a dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-pahatarana izay tsy fantatrao. Amen. Ny zavatra ataon'ity ministera SCI ity a dia manoro lalana anao a amin'ny ainanao a ny andavanandro ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tsy manao teoria fa pratika ny tenin'Andriamanitra. Tenena manao hoe pratika ny tenin'Andriamanitra hoe alleloia. Ary amila moa zany tsika manana fahatakarana amin'ny zavatra rehetra ataontsika satria mba hahafahanao a mandroso a, mba hahafahanao a mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary hahafahanao indrindrandrindra mba holohany ianao fa tsy rambona. Amen. Amen tsara. Ohatra ny amen tsy ampy sao dia mila KFC nareo e. Aleo aloha mila KFC na ara-panary aloha. Alleloia. Misy zavatra telo eo amin'ny fiainana mila mihodinkodina amin'ny fiainanao foana. Reto zavatra telo reto: ny olona, ny vola dia ny fitaovana. Ireo zavatra telo ireo zany mihodinkodina eo amin'ny fiainanao foana. Matetika na misy vola ianao ka tsisy olona sy fitaovana eo a dia ohatrany tsy zarizary. Fa ireo zavatra telo ireo mihodina foana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Androantsika dia hitodika manokana amin'ny fahatakarana momba ny olona. Hoy izy mantsy ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Korintianina voalohany a toko 10 andiny 7-30 miteny hoe aza mety ho fitahana ianareo a ny fikambanana amin'ny ratsy a manimba ny fitondran-tena tsara. Amen. Matetika ny izay olona namanao, izay olona dimy namanao tena akaiky indrindra anao a, iny ianao zay. Somme n'iny ianao. Zany hoe raha atao namanao plus namanao plus namanao plus namanao plus namanao anankidimy a dia zay igny a no mametra ny anjara voatendrinao. Misy an'ilay hoe dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Hoe aseho ihany namanao dia teneniko anao a ny hoavinao. Zay mahazava-dehibe ny ahafantarantsika sy ahatakarantsika momba ny fifandraisana amin'ny olona. Momba n'inona? Fifandraisana amin'ny olona. Misy mantsy na mpivady, na ny mpinamana, na ny fiangonana, na ny firenena, na ny any am-piasana dia tsy maintsy mifandray amin'ny olona foana ianao. Sa tsy zay? Matetika nefany a misy zavatra tsara fa matetika misy zavatra tena manafitohana. Ary indrindrandrindra zavatra iray ohatra zao hoe mampalahelo dia teneniko antsika rehetra eto. Tenena manao hoe aza mampiseho tareto am-piangonana fotsiny. Satria ianao aloha vatany voatafitohana amin'ny olona ka miteniteny hoe za tsy hivavaka tsony dia tsy ho an'i Jesosy nahatongavanao eto fa ho an'ilay olona. Sa tsy zay? Zany sa tsy zay? Ny olona akaiky anao ihany no tena matetika manafitohana sy mandratra be ao anatin'ny fo. Fa fantatra ianao fa tsy haratra e. Hitanao misy zavatra ohatran'izao. Indraindray mantsy amin'ny fiainana dia rehefa miresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao rehefa ara-panahy tsara ny mpanompon'Andriamanitra, za koa miteny an'izany indraindray koa ny mpanompon'Andriamanitra tsy ara-panahy. Tena miteny an'izany fa rehefa ara-panahy hoe voatombavaka sy fanahy masina tsara ny mpanompon'Andriamanitra ka vao mijery anao sy fihetsika ao anankiray fotsiny dia tonga dia fantatra hoe inona ny ao ambadika ao.
dia ho anao koa zany androany. Alleloia. Ho anao ihany koa zany androany. Alleloia. Zavatra tsara moa dia misy ny fomba ahafantarana ny olona hoe misy zavatra tsara ataon'ilay olona. Fa eto androany dia tiako hatakatra ianao momba ny hoe ny olona mpamadika na ny olona mpiatsara velatsy. Hitanareo ilay hoe olona mifaly aminao nefa manao tsatokantsy sa tsy zay na manao kobaiakelika, zay moa fitenintsika malagasy dia tiako ianao anaraka tsara nyreto fampianaranyreto. Aza diny fa fampianarana ataontsika dia ara-baiboly daholo. Alleloia. Alleloia. Voalohany aloha ahoana nahafantarana hoe mamadika ny olona anankiray na mpamadika na mpiatsara velatsy izy hitenenao aminazy. Voalohany aloha izy tsy mankatony lehibeany, tsy manaiky zany zay fanapa-kevitra eo fa mahita tsikeraina ny lehibeany foana hitarihana ny hafa tsy hakatoy ihany koa. Io zany na any ampiasana io na atao am-piangonana io na any amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ianao tsy maintsy misy olona mitarika anao, tsy maintsy misy leader anao. Fa raha ianao le mpitsikera foana, ohatra hoe ianao miasa amin'ny orinasa, io ny azahoanao karama, io mamelona anao, nefa ny io foana nitsikerainao dia hamadika an'ilay orinasa io anao rapitso. Tsy hoe ianao moa zany fa olona anankiray. Jereo nke ozy izy ny teny amin'ny Hebreo 7:17 manike mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahana mba hanaovany zany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona fa tsy hahasoa anareo izany. Alleloia. Matetika rehefa ohatra ianao ka tsy d'accord amin'ny lehibe anao dia misita fotsiny dia ndana mitady lehibe hafa, sa tsy zay? Fa raha ohatra ianao ka eo no mitsikera dia mpamadika ny anaranao dikan'izay. Faharoa, ahoana ny ahafantaranao hoe olona mpanao kobaiakelika? Faharoa dia olona mpifosafosa. Olona mpanina? Mpifosafosa. Ny mpamadika dia tsy mifanatrika amin'ny vatana aminao zany mihitsy fa mifosafosa ny ambadika any matetika. Avingy indri teneniko zavatra aza miteniteny ka aza miteniteny manina tenenina ao. Zay Obolana 16:28 ny mpivadibadika mamafiady ary mpibitsibitsika mampisaraka ny tena sakaiza. Ozy izy ny dadako zay rehefa mihaino teny olona anankiray ianao izy dia aza mamitoaka ambavan'olona. Inona moa dikan'izany? Rehefa misy olona miteny zavatra anankiray aminao dia hamarino ny teny iny aloha. Dana mihitsy resao le olona resahana fa aza mifosafosa ny ambadika any. Fa ny olona mpifosafosa, ay teneniko zavatra kindry fa zao teneniko zavatra ny lafa zao mpivadika ianao zay. Fahatelo, tsy manaiky fanitsiana. Tsy manina? Tsy manaiky fanitsiana. Zany hoe rehefa itsy ampitiavana le olona anankiray dia miaro tena mafy izy, na sosotra aminao izy na miavona fa tsy manitry tena. Io na ao mpivady io na ao mpinamana io na any amin'izay fandraisanao amin'ny olona rehetrarehetra. Rehefa ny olona ray zany no hoe ahitsinao ampitiavana ka sosotra aminao izy na hoe miaro tena mafy izy na hoe miavonavina izy tsarovy zay fa olona madika anao rapitso. Jereo nozy izy ny Obolana 2:12 izay tia fananarana no tia fahalalana fa izay manda anatra dia inona? Dia biby. Sarotra be zany ay ve ao anaty baiboly eo misy miteny mihitsy hoe misy olona kay atao biby. Fa zany hoe amin'ny teny frantsay izy miteny hoe l'homme animal, zany hoe olombelona fa manana toetrana biby. Rehefa ohatra hoe tsy manaiky fanitsiana. Fahaefatra, ny mpamadika anao dia satria tsy avy amin'Andriamanitra ny famadihana, tsy avy amin'Andriamanitra
ny fanoerana dia tsy maintsy mitady hery hafa foana izy. Zany hoe tsy maintsy mitady namana izy a mba hitambatra anoherana anao. Azonao? Ny mpamadika zany dia mitady namana anohatra mba hitambatra madika anao. Mitsitokotoko any ambadika any. Zay ny sinina voalohany. Tonga dia misy fitsitokotokoana any ambadika any. Dia inona ny antsony? Ireo tsy tafitohana, ireo izay tsy faly, ireo izay tsy matotra amin'ny zavatra atao. Raha isika ato am-piangonana hoe misy olona zao tsy matotra amin'ny zavatra ataony, dia reny olona ireny no aingana kokoa lasa mamadika. Hoy izy ny Korintianina voalohany, toko voalohany 10:10. Ary mananatra anareo rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba iray teny ianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana aminareo, fa mba ho tafaka manatsara anareo iray saina sy hevitra. Amen. Io tandremo fa tsy voatery hoe mihita ngeza be io, fa na zavatra kely fotsiny zay hoe misy anakay dia lasa mitsitokotoko ery ianona ohatran'izao, dia lasa atao tantara ohatran'ireny série brésiliana sa série coréenne sa série sinoa reny. Tenenina manao hoe aza mitambatra manohatra zany hoe fahoaka iray saina, halleloja, sy iray hevitra. Fahadimy ty zao be dehibe ny olona efa nahita karazan'olona ohatran'ity. Rehefa mahita an'izay olona karazan'izay ianao dia tsaro fa hivadika aminao kozy ny olona. Mahita zavatra tsara mihoatra anao foana izy. Ny mpamadika zany dia manohatra matetika ny fahitanao. Manana fahitana ianao ninazy tsaratsara kokoa. Nahita akanjo ianao izy mahita tsaratsara kokoa. Ianao nahita atody ninazy efa mahita akoho. Zay na lalak'zoranao na nina dia mahita mihoatra tsara noho ianao foana izy. Kanefa rehefa mandinika ianao dia matetika ilay olona mametraka olana foana fa tsy mametraka vahaolana eo amin'ny fiainanao. Hitanao, miteny ianao zao manisy an'izao manisy an'izao dia za koa nahita anina ohatra rehefa tsaratsara kokoa. Isaky miteny ianao dia tsaratsara kokoa, tsarovy fa olona madika anao reny. Araka ny teny baiboly amin'ny Obolana 29:18, toko 7:9-7. Raha tsy misy fahitana dia tondraka anara-po amin'izay tsy mety ny olona, fa raha mitandrana ny lalana kosa izy dia sambatra. Amen. Ianao raha manana fahitana, ianao sy Andriamanitra zany. Ianao ny fiainanao ianao sy Andriamanitra zany. Raha ianao misakafo tsy ny namanao no voky, zay sa tsy zay? Dikan'izay raha nomen'Andriamanitra fahitana ianao, nomen'Andriamanitra hevitra ianao, zao ny lalaka izoranao, zay izorana. Alleluja. Fa raha tsy mahay mitazona ny fomba fisainanao sy ny lalanao ianao dia ny olon-kafa ny ianao an'izany. Hitanao, nefa ny olon-kafa tsarovy fa ny fiainana, izy koa manana ny fiainana. Fa enina zao. Ao tsara daholo. Fa enina, mandany fanohanana anao, tsy manohana anao mihitsy zany. Ny olona ohatr'izay zany dia atao hoe karazan'olona mamadika. Ny mpamadika zany dia manda ny anohanana ny zavatra ataonao, ary mitarika ny hafa koa tsy anohana ny ataonao ihany koa. Eto aloha dia miteny zavatra anankiray. Malaki toko 7:9, androban'Andriamanitra va ny olona no mandrobana ireo, nefa hoy nareo amin'inona ny androbana ianao? Amin'ny fahafolokarena sy fanatitra. Misy zany olona mieritreritra hoe mahazo vola be, mahazo vola, manompo vola, manompo taratasy. Tiako tenenina aminao miomana fa manompoka amin'ity taona ity ho sarotra ny eto ambonin'ny tany. Tsy resa-bola ihany fa mila ianao mifandray amin'ny kristianina. Teneno ny fianakaviana andana mamboly fa ho sarotra ny eto ambonin'ny tany. Efa manompoka izy io sarotra. Rehefa kristianina ianao dia izay fomba ny Kristy atao.
zay fomba n'Andriamanitra tao. Aza ny olona misabaka amin'izao sady efa miteny mihitsy na ray ianao kristianina na ray ianao az'izao tontolo izao. Fa ny olona misabaka dia tena sady ho voadona tsy amin'ny kristianina no voadona tsy amin'izao tontolo izao. Zay ilay izy. Karaha zah ianao rehefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra, zao ny teny zay ajaina. Tsy mila pastera mampatsiahanao akory. Fa raha ny tena marina dia zao. Betsaka ny olona mandahy, zany ampahafolo-karena zany efa tsy any resaka ampahafolo-karena resako satria fanohanana manomboka amin'ny fiangonana. Dia tenin'Andriamanitra nefa miteny hoe ataovy ny ampahafolo-karena. Na any amin'ny Hebreo azy izy miteny ataovy. Mety atao zany. Satria ny ety amin'izao tany zao ny olona mora maty mandray anazy fa any dia izy voasoratra fa ilay velona mandrakizay. Ilay izy ny Andriamanitra tsy mila an'ilay izy sady zay. Fa zao fotsiny zavatra miseho. Itsika kristianina mila mandroso. Jereo tsara zao ilay jiretany Madagasikara. Hitanareo be dia be ny na ny ankizy na ny olona ny fianakavianany mila fanohanana. Itsika ty vao tamin'ny larobia ny teny teo tsisy mahantra tsika ty. Zay sady zay. Tenena manao hoe tsisy mahantra tsika ty. Alleloia. Dikan'izany farany taona afaka ny galabina ny sakafo izay tiantsika ny hohanina tsika. Fa ny any matetika ny olona any Madagasikara tsy dia izay. Tsy dia izay loatra. Rehefa mihinana KFC zany angamba mety tsy haiko mety mbola nisy fianakaviana tsy mihinana an'izany mandra hatramin'izay niainany mihitsy nefa misy KFC any Madagasikara. Sady zay. Tsika kristianina ary zay moa no zavatra nasain'ny Tompo atao manomboka amin'ity taona ity asiantsika fond fanampiana izay sahirana atao am-piangonana. Indrindra ny nina moa izy teo ny kamboty ny manantena ny mahantra tokony tsisy mahantra ny eo am-piangonana na ny ray azy. Alleloia. Be dia be mantsy miteny hoe tena fiangonana rangahy n'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Na hatramin'ny bokotra akanjonao io anazy nampindraminy anao fotsiny. Sady zay dia mila tsika amin'ny fanampy. Tenena aminao mila amin'ny fanampy hoe. Zay ny olona mamadika anao zany dia mandany fanohanana anao. Eritrereto hoe raha tsy misy mpanohana zany tsika fiangonana na uridoia tsy nisy teo. Na seza tsy nisy teo, na télé tsy nisy teo, na ty micro ty ary tsy isy, dia lasa ohatra azo ary efa mitory-teny dia tsy mahareny any ariana. Fa misaotra an'Andriamanitra. Tenena hoe misaotra an'Andriamanitra fa misy mpanohana hoe tenena. Ary amin'ity volana janvier ity ihany koa ho asaina manokana ireo mpandoha ampahafolo-karena hanao fety be. Rehefa tsy nandoha ampahafolo-karena ianao dia désolé. Fahafito, karazan'olona mamadika anao dia olona mitady toerana sy mitady dera lava foana. Zany hoe ny mpamadika zany dia mizaozao, zao dia mitady toerana foana izy. Ary mitady dera fantatra izy foana zany mila andrandrainy ao. Zay fa rehefa tsy omenao izay ilainy dia iny izy mivadika babe maso aminao manomboka eo ny ataky. Tao ianao tamin'ny dera azy, ianao ilay tena mahavita azy, ianao ilay tena zao, ianao ilay tena zao, dia eo izy mibotsiny eo izy. Fa tsy mameninina anao izy amin'io fa azo omena indray mandeha nge tonga dia izy indray mivadika aminao. Zany ny karazan'olona hoe olona hivadika aminao zany. Mila mitandrina ianao, mila takarinao mihitsy ny toetra na olona mpamadika. Galatiana 2:10. Ary ankehitriny olona va no ilako fity sa Andriamanitra sa mila sitraka amin'ny olona? Raha mbola mila sitraka amin'ny olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Alleluia. Tao miaraka itsika.
Galatianina toko 1:10. Ary ankehitriny olona va mila fity sa Andriamanitra sa mila sitraka amin'ny olona. Raha mbola mila sitraka amin'ny olona dia tsy mpanompony Kristy. Alleluia. Zay ny toetra fito any olona izay mamadika. Dia asiantsika bonusy anankiray satria hitanao le hoe olona mitady toerana reny matetika isika malagasy miteny hoe izay raha tsy tia politika. Izy aloha tsy tia politika tsangano tany. Za tsy tia politika. Za tsy hanao politika. Za tsy tia politika. Tsangano tany anie. Iza fantatrareo moa dikany hoe politika. Inona dikany hoe politika e? Tenenina fotsiny hoe tsy tiana. Zany atao hoe politika zany dia hoe ny fahefanao nampindraminao ny olona hafa. Zay ny atao hoe politika. Lasa izy manapa-kevitra amin'ny toeranao, izy manao ny zavatra rehetra amin'ny toeranao. Ary eto hitanareo tsara any Madagasikara no nijerentsika satria isika malagasy. Hitanareo le hoe mpamadika palitao. Sa tsy zay? Le mpamadika palitao reny olona reny le mitady toerana lava foana. Sa tsy zay? Dia ohatran'izay hoe rehefa hitanao hoe ity olona ity mitady toerana lava na mitady dera lava, fais attention. Alléluia. Omeko bonus kely ianao ny olona mamadika anao koa dia olona mandokandokanao mihoatra ny izy. Rehefa mahita anao izy dia ohatran'ny mahita Andriamanitra. Ianao dia tena zao eo anatrehan'ny olona ianao aza ny ohatran'ny menatra inona ary ty. Mandokandokanao tena hoe mihoatra ary mampiseho toetra tsara loatra amin'ny voalohany izy. Tandremo, ny olona tena tianao tonga dia teny mahitsy anao fa tsy handokandokanao amin'ny zavatra rehetra foana. Zay nge mahatonga le fitenenana hoe tena ohatry ny anjely latsaka tany. Fa fantatrao izy le anjely latsaka tany. Dia vola. Zay ny hoe tandremo rehefa mandokandokanao mihoatra noho izy ny olona dia olona madika anao zay. Obolana toko 7:25. Izay olona mandrobo namany na mandokandoka namany dia mamela pandrika ny tongony. Tanao zany. Zay mahatonga le ozy izy ny any amintsika any hoe misy ny olona misolelaka. Jereo reny olona misolelaka reny any le mpivadika palitao iny. Sa tsy zay? Dia ohatran'izay koa amin'ny fiainana. Rehefa misy olona mandokana hoe teninao le tena hoe dia tonga dia teneny zao Jesosy tokafana ohatran'izany. Amen. Averiko any Jesosy fa Jesosy tokafana ohatran'izany fa tsy zany. Halleluja. Ny mpamadika dia tsy mitoetra fa mitarika ny hafa, tsy toetra ihany koa. Zay ny karakteristika ny Romanina toko 1:17. Fa izao mananatra anareo rahalahy mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fanafitohinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo miala amin'ireny olona reny. Ndao tsika hitsangany. Halleluja. Tenenina manao hoe nahatakatra ve ianao hoe? Ndao hitsangany. Halleluja. Ndao tsika hivavaka. Fantatro fa ny amin'ny fampianarana teo mety efa niainanao zany zavatra zany. Sa tsy zany? Mety efa mahita olona ianao fa tsarovy fa ianao manana ny fiainanao ny olona manana ny fiainany. Tandremo ny anjara voatendrinao, arovo ny valeranao, arovo ny maha-izy azy anao. Satria ianao dia natao mpanjaka. Alleluja. Jesosy Kristy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ianao natao mpanjaka. Arovo izay zavatra izay. Arovo ny maha-izy azy anao. Sandrato ny tananao dia ndao tsika hivavaka. Hiteny hoe Tompo androany Jesosy dia ampahirato ny masoko mba hahatakatra ny toetra ny olona.
Asandrato ny feonao dia atao izay fahafatsay. Anatao ny fanahy masina mba hanome anao fahatakarana isaky ny minitra, isaky ny segondra, ny amin'ny zavatra rehetra izay afaka asehony ianao. Raha ilaizany an-danitro, misaotra anao Tompo satria mbola nomenao zao fotoana zao zay ahafahanay mianatra eo an-tombotrao. Ahafahanay Tompo mahafantatra fa tsy ny olona rehetra koa no faly amin'ny fisandratanay. Misaotra anao zay fa nomenao an'ireny teboka reny, ahafahanay mahafantatra hoe iza karazan'olona iza no ahafahanay miresaka sy ahafahanay miserasera. Andriamanitra alaviro aminay karazan'olona zay mamadika, fa oka Tompo, olona zay tianao, olona zay anampinay, tsy raha avy amin'ny anjara voatendrinay, zay no apetraka eo anoloanay, eo amin'ny fiainanay, amin'ny anara mahery Jesosy Kristy, amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Halleluja, halleluja.